Nolotrana rahabatoboko mbola mitoetratrano ny fikorontanan'ny atmosfera any amin'iny faritra avaratra atsinanana sy afovoany atsinanan'ny Madagasikara iny izay mamevahana ny orana tandrifindraona mety harankotrika indraindray manomboka amin'ny alahady kosa no tombanana hena miandalana izay arotsakorana izay ny varatra aza malefaka na antonony no andrafitra ny toetry ny andro any amin'ny faritra hafa ny zavona moa dia saika hitoetratrany indrindra vao maraina ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoan-tany novina ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsepriany dia azo orana malefaka ny amin'ny manodidina ny Antalaha, Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina. Azo orana tandrifindraona kosa ny manodidina ny Samborano. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny zavona maraina ny amin'ny ny tapany atsimo ny afovoan-tany iny. Somary hosy ambanan-drahona ihany koa ny ilany atsinanan'ny Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany ny orana malefaka mety harankotrika zay moa indraindray any amin'iny manodidina Sambava, Antalaha, Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina. Azo orana tandrifindraona ihany koa ny manodidina ny Samborano. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra Sofia dia na ary ny tapany avaratra ny faritra Sava. Faritra hafa moa dia andrahona vitsy na ibalika be mihitsy igabe masoandro any amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefa ny Madagasikara iny. Raha makasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 10 degré zao maripana ambany indrindra vakina karatra raha toa ka mety ho tafakatra hatramin'ny 9 na 17 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoan-tany. Morotsiraka atsinanana eo anelanelan'ny 9 hatramin'ny 12 degré ny maripana ary manodidina eo amin'ny 13 hatramin'ny 14 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 5 na 9 degré kosa maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana sy morotsiraka afovoany andrefana ny Madagasikara. Mety ho tafakatra hatramin'ny 17 na 19 degré mihitsy aza maripana ambony indrindra indraindray any amin'ny atitany ny faritra Melaka sy Menabe. Mivina toetry ny andro amin'ny alahady kosa indray ary dia ny varatra aza malefaka aloha nandrafitra ny toetry ny androntsika amin'izay fotoana izay ny zavona ihany koa dia tombanana hitoetratrano vao maraina ho an'ny afovoan-tany iray manontolo. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny mety hitoetra ihany ny oram-baratra ny faritra Diana sy ny tapany avaratra ny faritra Sofia. Mivina ny maripana indray manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 17 degré zao ho an'ny afovoan-tany, 20 hatramin'ny 12 degré morotsiraka atsinanana ary 12 hatramin'ny 15 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. 30 na 17 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Melaka. Mivina toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary no maranantsika sahady dia saika hiaina aloha ny tahandro-tsakorana manenka faritra maro eto Madagasikara na izany naty izany aza mety hisitrika izay orana izay hatrany any amin'iny faritra Diana sy morotsiraka ny faritra Sofia iny. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary hitoetra ny zavona maraina ho an'ny afovoan-tany iray manontolo. Mety hisy orana malefaka iserana ihany indraindray ny morotsiraka ny faritra afovoany atsinanan'ny Madagasikara. Maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoan-tany, 20 hatramin'ny 12 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 15 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 9 na 17 degré hatrany no maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Melaka. Dia izay indray raha mila toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao mba manaraka indray velo matoboka.